Tompoko lahy sy tompoko vavy, vaninandro lehibe tokoa ny andro androany satria dia andro izay manan-tantara amin'ny firenentsika ary andro fahatsiarovana ny tolona nataon'ireo ray aman-drenitsika ary nahafahantsika nahazo ny fahaleovan-tena ka iainantsika ankehitriny. Koa miarahaba ny vahoaka malagasy manerana ny nosy, ny filoham-pirenena sy ny tenako noho ity andro androany ity ary manolotra ny arahaba manokana ho an'ireo ray aman-dreny mpiady tia tanindrazana ary ireo akanga sisana namborana zay mbola hitatsika manatrika antsika eto sy any amin'ny faritra tsirairay. Isaorana Andriamanitra Andriananahary tamin'ny andro sy tamin'ny mbola nanomezany antsika ireto vavolombelony tantara ireto zay mbola afaka miriaria miaraka eto amintsika hatramin'izao. Ho lava andro iainana ane ianareo ary fanatritava amin'ny faramandimby. Misy ny afatra zay nampitondrainy ahy ka ho lazaiko eo aorianeo ny valiteny mikasika ny nataony solotenany na hoe ny prezidany ny akangasisana namborana tamin'ny taona 7,790. Zovy tokoa moa tsy mahafantatra fa 80 taona izay ny fietsehana mahery vaika nanerana ny Madagasikara izay nanakoako hatrany andafiny mbiaka ary nahafahantsika nahazo ny fahaleovan-tena taty aoriana. Raha latsaka sy ainana foy noho ny fitiava-tanindrazana no ho hamafisina ny hambopony maha-malagasysika ary ny fitiava-tanindrazana. Zay fitiava-tanindrazana izay no zavatra mbola nahatsahivy ny ray aman-dreny teo tokony hananatsika malagasy tsirairay, malagasy aty aoriana, ny tanora. Ary zany zavatra zany moa dia hita taratra amin'ny politika pirenena ankapobeny zay tarihany filoham-pirenena mitady ary mitaky ary mijery zay fitiava-tanindrazana zay indrindra mamaly ny teny ray aman-dreny teo no mahatonga ny fampihavana-pirenena ka tsahan'ny filohan'ny repoblika ary tariny mpitondra fivavahana ny FFKM mba hahafahantsika iverina amin'izany tena mahamalagasy atsika sy tia fihavanana zany ary tia tanindrazana. Mbola ezaka makadiry ihany koa nefa no miandry atsika hatramin'izao satria anjarantsika taranaka ankehitriny no manohy ny tolona nataon'ireo ray aman-drenitsika ho fampandrosoana ny firenena mba ho mendrika ny adi-panafahany nataony sy ny raha latsaka tamin'ireo. Koa dia miarahabanareo izay vao notolorana ny maraboninahitra ny fanafaha-pirenena izay miendrika anareo tokoa izahay na dia tsy nila tambiny ianareo ary dia notolorana ampitiavana kosa fa ny zava-misy araky ny fangatahany ray aman-dreny teo dia napita hafatra tamiko ny filoham-pirenena ka hoy izy tamin'izany ho jerena akaiky ny momba anareo amin'ny fotoana haingana mba ho marina amin'ny ty taona ty ny fandraisany fitondram-panjakana andraikitra ka dia tsy ho ela izany zavatra zany hoy izy ny filoham-pirenena dia ho amboarina ny mikasika anareo akangasisana namborana mbola velona miriaria eto amin'ny ty nositsika ity.